Zaino makasika nini mety toetrandro indro fa tsy vitandrareo anivon'ny mpitandro ny filaminana sy ny ministeran'ny fitaterana irery ihany ny fanaraha-maso ny fifamoivoizana mba hisorohana ny loza mety hitranga ankehitriny ary misy ny orinasa tsy miankina vonona hanome tanana ireto ratsamangaika roa ireto mba hisorohana ny loza. Ary ireo loza mpifamoivoizana namoizan'olona mazany ny fandehanana mafy sy ny fisotroan'ny mpamily toaka no mahatonga ireny loza mpifamoivoizana ireny. Antony nahatonga ny ministeran'ny fitaterana sy ny avion-anivon'ny gendarmerie ary ny polisy-pirenena ametraka ny sécurité routière mba ampiarana ny lalàna. Orinasa tsy miankina iray antsoina hoe OCAPI no miara-miasa amin'izy ireo amin'ny fampitaovana ireo fitaovana samihafa ilaina mba hisorohana ireo loza mpifamoivoizana. Iankinan'ny aim-bahoaka ny fitaterana ary ny fifamoivoizana mihitsy zany ny tena azo lazaina hoe antoky ny fandrosoana na ara-ekonomika zany na ara-sosialy zany na ara-politika azy. Ny antony dia hoe jereo rehefa mijeritsika fa misy accident loza mpifamoivoizana marobe na moizana ain'olona. Ny fepetra izay noraisina dia voalaza fa tsy natao ho herim-pamoretana fa hery fanadiovana. Tsy tokony ho raisina ho herim-pamoretana ny zavatra toy itony fa hoe herim-panavotana, herim-piarovana. Efa miasa amin'izao ny drogue test, ny alcotest sy ny radar izay efa eo am-pelantanana ny mpitandro filaminana nanaraka fiofanana momba ny fampiasana ireo fitaovana ireo. Raha ny fantatra dia misy ihany koa ny fiofanana omen'ny direction générale de la sécurité routière sy ny sapan-draharaha misahana ny fitaterana antanety an'ireo mpitondra taxi be ho fisorohana ireo loza mpifamoivoizana hatrany.